La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide mirary. Vous présente Nivava. Ny enina amin'ny fitopolo isanjaton'ny malagasy no maniry atao vaksiny miady amin'ny Covid-19 ary olona mihoatra ny 50 taona avokoa ny 520 isanjato amin'izy ireo araka ny fanadihadiana izay nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar atao anatin'ny faritra Analamanga Matsiasambony sy faritra Atsinanana. Mitaraina ireo marary ahina hovoan'ny Covid-19 tonga any amin'ny CSB2 anao zato andrefana vokatry ny tsy fisian'ny fanafody. Efatra amin'ny alakamisy teo no lany izany raha ny fanadihadiana natao raha ny vaovao farany io hariva io vao tonga ireo fanafody eny an-toerana. Marary ao anatin'ny forme modéré manodidina ny 470 no raisina amin'ny tanana eny amin'ny CTC Alarby hatramin'ny farany herinandro teo. Omaly nanolotra fanampiana ho an'ireo marary ny filo Andry Rajoelina mivady. Toy ny raha mahakasika ny fifidianana communal tany Nosy nanao antso fanairana ny firaisamonim-pirenena androany amin'ny tokony hametrahana araka ny tokony ho izy ny séparation de pouvoir eto amin'ny tany sy ny firenena. Maresaka iraisam-pirenena manomboka androany ny fanaovana vaksiny ireo frantsay 520 taona no mihoatra entina misoroka ny Covid-19. Ny 12 aprily izao kosa no manomboka ho an'ireo mihoatra ny 10 taona. Ny andedin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ny 770 isanjaton'ny malagasy no maniry atao vaksiny miady amin'ny Covid-19 ary olona mihoatra ny 50 taona avokoa no 520 isanjato amin'izy ireo araka ny fanadihadiana izay nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar atao anatin'ny faritra Analamanga Matsiasambony sy faritra Atsinanana gatao Andriatsilavo. Faritra telo Analamanga Matsiasambony sy Atsinanana no nanaovan'ny Transparency International fanadihadiana momba ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 amin'ny alalan'ny tetikasa aramaso. Ny 570 isanjaton'ny olona nanontaniana no nanaiky ny ampidirana ny vaksiny fanefitra amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny 770 isanjato naniry atao vaksiny ary mihoatra ny 50 taona avokoa ny 520 isanjato amin'izy ireo. Ny 20 isanjaton'ny olona nanontaniana ny laza fa tokony avela isafidy malalaka ny olona na atao vaksiny na tsy, ary ny 90 isanjato ny laza fa tokony atao maimaim-poana izany. Makasika ireo fepetra ara-pahasalamana, 50 isanjato ny laza fa tsy ampy sy atonony ireo fepetra noraisiny. Ny 30 isanjato amin'ireo 40 isanjato miaya ny laza fa tsy ampy ny fanentanana momba ilay endrika vaovao ny Covid-19 ary tsy ampy ny fanaraha-maso amin'ny fampiarana ireo fepetra. Ny 50 isanjato ny taha mahakasika ny fangaraharan'ny fitantanana ny vola natokana ho an'ny Covid-19 raha mitaha amin'ny taona lasa. Izany hoe, raha toka 30 isanjato zany ny taona 2020, ny 30 isanjato ny taona 2020. Makasika ireo toana ara-tsosialy, 20 isanjato ny olona nanontaniana, ny laza sy naniry ny iverenan'ny fizarana fanampiana. 17 isanjato naniry isiny ny fanentanana tsara kokoa hatrany momba ireo fepetra noraisiny, ary 20 isanjato ny laza fa mila zarana maimaim-poana amin'ny mponina ny arivava-orona sy ny gel ho entina miady amin'ny valanaretina. Araka izany, tokony ho amafisina ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mponina hoy ny eo anivon'ny Transparency International. Tokony hizotra araka ny tokony ho izy ny famatsiana fitaovana sy ireo fitsaboana. Misy amin'ireo hopitaly tsy miankina no mitaraina manoloan'izany. Mitaraina zareo amin'ny réquisition ataon'ny fitondrana satria ny anjara oxygène ampiasaindry zareo zany dia lasa atao amin'ny hopitaly public, zany hoe hopitaly miankina amin'ny fanjakana daholo. Dia matahotra zany zareo inona zany ny ampiasainay hitsaboana ny marary ny saboteny ety amin'ny clinique privé. Izay le ayahan'ilay olona ampitaiko eto zany ary nandroso sosikevitra koa izy dia ampitaiko eto ihany koa hoe
maninona hoe izy ny fitondrana tsy manafatra extracteur d'oxygène maromaro dia mba hamparitaka amin'ireo toeram-pitsaboana rehetrarehetra zany a mba tsy isiany izay hoe réquisition lalandavo izay dia lasa mitanila mantsy ilay izy samy te hahazo oxygène daholo samy mila an'izay daholo ilay marary a lasa tsy misy tsy mahazo ny sasany izany. Ankoatr'izay tokony handray fepetra hoentina misoroka ny mety isian'ny kolikoly sy ny asa ratsy amin'ny dingana sy ny sehatra rehetra hoentina miady amin'ny Covid-19 ny mpitondra fanjakana. Ny Transparency eto Madagasikara manana koa ny AIA nambaran'ny Transparency International fohy be mikasika ireo mety ho firoboroboan'ny kolikoly fandraika amin'ny tsenam-barotra ny vaksiny miady amin'ny Covid-19. Tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao dia raha tsy mitandrina ny fitondrana isan'isany mety ho varavarana misokatra ho an'ny kolikoly indray koa io fampidirana vaksiny io zany. Mbola mitohy ny fanadihadiana ataon'ny tetikasa Aramaso izay tohanan'ny PNUD sy ny firenena mikambana ho fanatsarana ny fitantanana ara-demokratika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Mitaraina ireo marary ahina ho voan'ny Covid-19 tonga eny amin'ny CSB2 ano zato andrefana vokatry ny tsy fisian'ny fanafody. Efatra amin'ny alakamisy teo nolany izany raha ny fanadihadiana natao raha ny vaovao farany adiany ariva teo voatoka ny fanafody teny an-toerana io na saina. Tsy misy fanafody hitsaboana ireo marary ny Covid-19 sy ireo ahina ho voan'ity aretina ity ao amin'ny CSB2 ano zato andrefana raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Ny alakamisy teo no efa tsy nisy intsony ny azithromycine fa ireo fanafody hafa voarakitra ao anatin'ny protocole ihany no nomena ireo marary. Androany tsy nisy na ny vitamine na ny magnesium sy ireo fanafody hafa. Resaka manebe sisy ny le fanafody resaka corona zany sisy mivoaka mihitsy ny ato fa presque mividy daholo ny olona vidy any ivelany. Tsy takatry ny olona ko nianky hoanina raha manahirana ny olona ve ko aiza nahitana eritrereto raha manebe sisy ve antso efa ho ray alina mahery hoe tsisy fanafody tsy misy izay zao mahatonga ny olona miroborobo makato hoe misy an'ilay fanafody maimaimpona zaraina ty nefa tsisy. Eritreretiny manao antsoa zany zay hoe mba amparita fitondrana an'ilay fanafody satria ny olona miasa tsy misy nefa ny tena marary daholo. Tamin'ny alakamisy koa ny tonga teto dia nahazo fizaham-pahasalamana tsara sy mety ary mahafinaritra daholo ny olona eto fa noho ny tonga tao amin'ny farmasia dia nisy fanafody anankiray. Pharmacie CSB2 io tsy misy le fanafody everiko hoe fototra mihitsy azithromycine tsy misy eo amin'izareo. Zay ozy izy efa nanao commande fa mbola tsy tonga fa raha vao misy dia mitelefony anao zay dia androany zany nakaty io dia mbola tsy misy ihany le fanafody. Za fa tokony hanomboka traitement tamin'ny alakamisy androany tonga eto mbola tsy nisy ny azithromycine. Vao nisabotsy teo anefa ny ministry ny fahasalamana no nilaza fa ampy ny fanafody hitsaboana ny Covid-19. Isika vahoaka, isika marary, isika manana ny marary fa ny fanjakana ankehitriny dia mbola ampy tsara ny fanafody ampiasaitsika ka aoka atsika mba ilamina eo anatrehan'izay fa manjary manasarotra ny ady ataotsika amin'ity Covid ity. Mametra-panontaniana araka izany ny rehetra ny amin'ny hoe ny fandaminana ve no tsy araka ny tokony ho izy sa aiza ireo fanafody lazaina fa misy ireo. Ny trangan-javatra tahaka izao izay miteraka disadisa amin'ireo olona eny fotony toy ity tranga eto anosy zato andrefana ity. Antony misy ireo marary na ireo mpanaradia azy no mampiakapeo amin'ny mpitsabo ny amin'ny hoe tsy mety manome fanafody nefa ny omena no tsy misy raha ny zava-nisy teny an-toerana androany ka voatery nomena ordonnance hividianana eny amin'ny farmasia ireo marary. Za tsy antso an'ny président de la république satria tsy asany zany satria nisy ministra sy tompon'andraikitra teo eo amin'ny toerana eo meny fahefana no an'izany dia mba raisy re tompoky ny andraikitrareo hoe fa tsisy fanafody aty fa tsy vitany laza fotsiny eo amin'ny télévision hoe misy eo nefa aty tsy misy. Ny mampalahelo dia zao ny olona aty efa ho faty mihitsy amin'ny asa ataony le dokotera reo ary isorako azy manokana zany miasa hatramin'ny alahady tsisy fotoana hitsarana dia izy indray no bedin'ny olona eto amin'ny atsirambina ataon'ny tompon'andraikitra hafa.
mandray marary 10 hatramin'ny 5 isan'andro eo ny CSP2 Anosato andrefana. Raha izao ny zava-misy amin'ny commune akaiky indrindra miala n'Antananarivo renivohitra, manao ahoana ny any amin'ireo CSP2 lavitry ny tanan-dehibe. Tsy ara-potoana kosa ny famatsiana fanafody eny amin'ireo CSP2 raha ny resaka ny fanaovana tamina tompon'andraikitra iray. Manoloana ireo mpibizina fanafody kosa indray nanokatra fanadadiana ny mpitandro ny filaminana anenjehana azy ireo io na zay. Miteraka olana amin'ny fanatanterana ny asa fitsaboana ny Covid-19 ny tsy fahatongavana ireo fanafody ara-potoana eny amin'ny CSP2 hoy ny mpitsabo iray miasa eto Antananarivo ny resaka tamin'ny mpanao gazety. Tsy afaka mifidy asiana mifidy menao ordonnance sabotsy farany tsy complet akory ary satria efa tsy manana paracetamol intsony zay dia tsy manana vitamine C sy magnésium B6 no nampiasaina farany miasa sabotsy tsy mbola tonga le fanafody mienina fotsiny efa atao faky le izy hoe tonga dia atao isaky sasi anankiray miaraka ao ny vitamine paracetamol magnésium dia ny CVO nefa tonga dia io ny teneniko ny ekipako ato aza mbola zaraina re aloha zany na io CVO io ary satria sao dia tonga le ambiny tsisy zany atsika le ho atao ao anatiny le parka. Ahoana zany madama le olona mampalahelo manana fahefa-mividy farmacie dia tsy hitanay zany azonay atao fa dia zao. Ankoatra ny olana amin'ny tsy famatsiana ara-potoana ny fanafody eny amin'ireo CSP, misy ihany koa ireo mpitsabo sasany manao bizana ny fanafody voarainy ka tsy manome ny fanafody voarakitra ao anatin'ny protocole fa ny ampahany ihany na ihany koa mampitombo isan'ny marary ka ahodina ny fanafody. Tranga izay anairana ny tompon'andraikitra isa-tokony manoloana izay fanararotana izay. Mba ho faizana araka ny lalàna tahaka ireo mpanao bizana fanafody ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook amin'izao. Raha ny fantatra efa mandeha ny fikarohana ireo mpanao izany sy izay mamatsy ireo fanafody. Ny commune Ankadikely lafy no ahitana tranga Covid-19 ambony ao amin'ny distrika Navaradrano raha nitatitra tato anatin'ny 3 volana voalohany ity taona ity. Efa nisy ny fipetrany raisina saingy mbola tsy ampy izany. Io na zay. Namoaka ny tatitra momba ny fivoarany valanaretina coronavirus ny ao amin'ny distrika Navaradrano. Fantatra tamin'ity tatitra ny 3 volana voalohany taona 2020 ity fa ny commune Ankadikely lafy no ahitana tranga be indrindra izay misy 20 ary 20 ireo nifanerasera tamin'ny olona voan'ny Covid-19 na ny cas suspect roa no namonyainy. 20 ny tranga tao amin'ny commune Ambomangakely ary 70 ny cas suspect olona roa ihany koa no lavo. Isany ahitana tranga maro ihany koa ny ao Alasora izay miisa 70 ary 470 ireo olona nifanerasera tamin'ny olona marary. Eo ihany koa ny ao Sabotsinamena izay ahitana olona 27 voan'ny valanaretina coronavirus ary 470 ny cas suspect. Raha hitantsika amin'ity zao ato zao ny Antananarivo renivohitra dia le manamorona ny Antananarivo renivohitra ny tena ahitana betsaka sady toerana be olona reo fanazana zany efa manomboka mikisaka makaty amin'ny tsy anao Kadinandrina tahata volon'odina ahitana maty ray koa Ambohimangarovo ahitana maty koa zany tamin'ny corona io fa ny tena misy aloha dia le faritra manodidina manakaiky ny Antananarivo somary be olona tena mirongatra be ny valanaretina. Ny zavatra mahafinaritra fa manomboka manatina le olona manatina toeram-pitsaboana. Taloha le contact amin'le olona mbola be da be fa nanomboka ny avril ity tsisy tsony le olona mifanerasera amin'le marary zany 0 mihitsy fa lasa le cas suspect mankany amin'ny hôpitaly mitombo be 570 zany namonjy toeram-pitsaboana tamin'ity tao anatin'ny 7 andro volana avril. Manoloana ny fiparian'ny valanaretina ao amin'ny commune Ankadikely ilafy efa nisy ny famendrahana ranom-panafody saingy tsy ampy izany raha ny fanazavana. Zavatra hitantsika zao Ankadikely lafy tena nahitana tranga be da be mihitsy dia ny natao zany nisy famendrahana natao virokile nalaina avy amin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ny fanadiovana dia nisy fokotany maromaro no nitondrahana an'izy io dia amin'izao fotoana zao hita hoe miena ihany le izy fa mbola tsy ampy dia fanahitana an'le olona foana amin'le le fanatonana toeram-pitsaboana satria izay no akaiky indrindra amin'ny zareo
akoatran'le CTC sy ny karaza moa zany zay manana anakiroa ao Anosy Avaratra centre hospitalier district io misy fandina valo andraisana le aretina efa mandroso zany na grave dia ny Ambohimanka kely misy anakenina koa fandina afaka andraisana an'ireo. Ny volana janoary hatramin'ny 9 aprily teo iraika ambin'ny folo no lavon'ny Covid-19 tao amin'ny distrikana Avaradrano. Olona fito amin'ny 700 no efa voan'ny Covid-19 ary ny volana martsa teo no ahitana tranga be indrindra izay misy 200. Hatreto tsy misy ahina ny fanafody tsabony ireo izay voan'ny Covid-19 ho ny tompona andraikitry ny fahasalamana any an-toerana. Mety teraka tsy fahasalaman'ny vatana sy saina ny tahotra be loatra miatra amin'ny olona iray amin'izao fotoana fiparitany Covid-19 izao. Mitombo ireo manantona psikologa manoloana izany miantarandriana. Karazam-baovao amin'ny tambazotra tserasera zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ny fivoarany firongatriana ivalana aretina Covid-19. Manoloana ireo rehetra ireo tsy karitra fa mitombo ny tahotra tafahoatra amin'ny tsirairay amin'ny toe zava-misy maneran-tany ankehitriny. Mety hitarika tsy fahasalamana ara-batana nefa ny fitaitainana raha toa ka tsy voalanjalanja izany. Betsaka ny olona manantona noho izay. Enao zany rehefa mitaitaina loatra, mihaino loatra ny vatanao dia lasa indraindray mety mivatana, indraindray mety tonga dia miproduire an'ilay symptôme ho azy na dia tsy Covid ary. Rehefa mitaitaina be loatra koa ianao dia mihaina ny hery fiarovana dia lasa marefo ianao dia lasa mora marary. Mila miezaka zany hoe tsy dia mieritreritra be loatra, maka ny fepetra rehetra fotsiny fa tsy tena atao hoe resin'ny tahotra zany satria izay koa mety mitarika fiainan'ny hery fiarovana araka rehefa nilazaiko teo dia mety lasa misy zao olona hoe vao marefo fotsiny hoe voan'ny Covid ihany zao akaiky anazy zao dia lasa tonga izy dia mikohakohaka ho azy. Azo atao tsara raha ny fanazavana ny misoroka izay, maro ny fepetra tokony ho raisina ahafahana mandamina ny saina sy mba ho tony kokoa. Information jerena koa zany mila jerena tsara hoe hatraizany tokony jereko ilay information satria rehefa eo foana ianao zavatra ratsy foana ny hitanao dia mety vao maika izay ampitaitainanao. Le hoe fijerena amin'ny internet be loatra koa misy ny olona ohatra hoe mikohakohaka izy dia lasa izy mijery amin'ny internet hoe ino zao mahazo anazy zao. Izay koa zany tsy dia tsara loatra satria lasa mety hoe zavatra ratsy be foana ny hitanao dia izay tsy mampilamina ny sainao. Mila koa ianao miezaka miala voly ihany na dia sarotsarotra ary amin'izao satria rehefa tsy miala voly ianao dia lasa resin'izay rarin-tsaina izay. Mila manao izay zavatra mahafinaritra, mila jerena koa hoe inona ny vokatra tsara azo avy amin'izao hoe zava-misy izao zany tsy voatery hoe ratsy daholo fa ny zavatra tsara azo avy amin'izao zao mety hoe afaka ianao miverina aminao, misoroncentre amin'ny tenanao indray zany mijery ny maka fotoana ho anao. Isan'ireo mila fanohanana ara-tsaina tsy ho tratry ny voka-dratsy ara-pahasalamana teraky ny tahotra ireo olona voasokajy ho marefo. Maro ny fisehon'ny fikorotanana teraky ny tahotra miankina amin'ny toe-batany tsirairay. Misy ireo lasa misakafo be na ihany koa tsy mihinan-kanina, misy ny tsy mahita torimaso sy ny maro hafa. Marary ao anatin'ny forme modéré manodidina ny 470 no raisina antanana eny amin'ny CTC Alarobia hatramin'ny faran'ny herinandro teo. Omaly nanolotra fanampiana ho azy ireo ny filoha Andrajoelina Mivady. Henri Florio. Taoriny ny fisokafan'ny CTC Alarobia izay mandray antanana ireo marary ny coronavirus ao anatin'ny forme modéré. Mety hoe hatrany izany fandraisana antanana izany amin'izao fotoana izao araka ny fandaminana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Omaly nanolotra fanampiana ho toanenan'ireo marary teo anivon'ny CTC Alarobia ny filoham-pirenena Mivady. Ankoatr'io, voatery nampitombola ihany koa ny toerana fanamandray antanany marary eo anivon'ny CTC Alarobia mba ahafahana mandray ireo ao anatin'ny forme modéré raha nambaran'ireo mpitsabo. Ty zany nena marina le marary la voalaza hoe modéré raha catégorisation ny marary ndresana zany hoe lefa manomboka mitady ho sepitra le olona zany dia izay no raisiny eto. Zava-misy nefa matetika fa satria betsaka ihany lefa tena fa sepitra ny tonga eto.
mbola misy toerana 7-valopolo zany fandrinao aloha am'izao. Ny marary 9-telopolo am'zato tompoko. Eny tompoko tena maro satria ao anatin'ny fahasaranana ny olona satria tsy mora le miady amin'ny aretina na ny heritsaina na ny enti-manana zavatra sarotra dia sarotra ka tena azo lazaina hoe tonga amin'ny ilana azy mihitsy ny fanampiana ny olona ny zo fanampiana atao zao tompoko. Yaourt, tantely, confiture, chocolat, vovo-dronono, spiruline sy ny maro hafa ireo no santonany ao anatin'ny fanomezana ho an'ny marary ireto. Nanamafyhatrany ny filoham-pirenena mivady fa ireo toeram-pitsaboana rehetra mandeha an-tanana ireo marary ny Covid-19 eraky Madagasikara dia azo tahaka izao avokoa. Ny ampiaina indray no lavo ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitasitra tamin'ity androany ity 770 ireo tranga vaovao raha ny antotany sa Voray Abraham Randriamanana. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona lavo ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny antotanisana avoaka ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. Omaly fa araky amby folo ny volana Aprily, ny ampienina ireo namony ainy vokatra ny valinaretina manerana ny nosy. Tamin'ireo fitiliana miisa 720 no tanterahina, tafiakatra 770 ireo tranga vaovao marina, raha toka 720 ireo sitrana somatsara nandritra izany. Ny amin'ny faritra Analamanga hatreto no ahitanareo tranga vaovao betsaka indrindra, izay mitotaly 727, toy izao ny fitsinjarana izany: 30 ho an'Ambohidratrimo, 720 ho an'Antananarivo Atsimondrano, 720 ho an'Antananarivo Avaratrano, ary 320 ho an'Antananarivo Renivohitra. Hatreto, miisa 427 ireo manaraka fitsaboana manerana ny nosy, izay ahitana marary manana fahasarotany 430, hatramin'ny 320 martsa 2024 ny mankaty, na hatratra 900 ireo matin'ny Covid-19 teto amintsika. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny tontolon'ny désinfection eo ihany koa momba ny volana Ramadany. Rehefa avy ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Miroborobo ankehitriny ny sehatra ny fanaovana désinfection manoloana ny ady atao amin'ny valinaretina. Isan'ireo fepetra ara-pahasalamana manampy amin'ny famonoana tsimokaretina sy fanadiovana ireo toerana samihafa izy Reny Abraham Randriamanana. Sehatra samy velatra manoloana ny fisian'ny valinaretina Covid-19 ankehitriny ny fanaovana ny désinfection na ny fandraharana ny ranom-panafody. Ity farany izay fepetra ara-pahasalamana mametra ny fipaharian'ny tsimokaretina amin'ny ireo toerana samihafa, izay ahitana olona maro mivezivezy toy ny taxi be, ny eny an-tsena, ny any am-pianarana, ny toeram-piasana, eo ihany koa ireo toerana nandalovan'ireo marary ny valanaretina. Désinfection zany natao izy zany décontaminer le toerana zany hoe manala an'le mety agent pathogène, mety karazana virus mety tonga ny aretina ohatra ny coronavirus zany. Rehefa misy corps étranger miditra amin'ny trano dia tokony atao zany le désinfection zany tokony ho izy. Ho an'ny désinfecte service nanaovana ny fanadiadiana, mahatratratra amin'ny 4 isan'andro ankehitriny ny karazana toerana nataterahan'izy ireo ny famindrana ny ranom-panafody eo anatrehany ny fianaky ny valanaretina, manodidina ny 12 minitra hatramin'ny ora iray ny fanatanterahana ny désinfection. Normalement zany vao manomboka zany le intervention dia tokony tsy hisy olona hivezivezy ankoatran'ilay mpanondraka ihany zany amin'ilay faritra
mpivarotra anaovana nandrana le produit dia ny fois vita le désaffection dia tokony miandro mihitsy zany aloha hoe omaina tanteraka aloha zany le produit zay vao misy olona tokony hivezivezy ao amin'ny toerana. Ankoatra izay mifanaraka amin'ny toerana sy ny isan'ny efitrano ny saran'ny famindrana ny ranom-panafody izay mahatratra amin'ny 7 alina ariary. Na eo azy zany mifameno amin'ireo fepetra-ara-pahasalamana hafa toy ny fanaovana arovava-orona sy ny fanasana tanana matetika ny famindrana ranom-panafody amin'ny toerana iray raha ny nambara ny tompona andraikitra. Mitombo ny mpanjifa ireo kandro malagasy entina miady amin'ny Covid-19 raha oharina tamin'ny première vague. Tsy mifidy saranga ny olona mividy izany raha ny fanazavana azo, tsy mitombo ihany koa ny vidiny hatreto. Michel Arenardon. Rumba dia raha tsara zay dia olona koa ny anankiray ravikilinina fotsy ireo ny afangaro dia maraina dia hariva. Izy anankitelo mitambatra zao dia rano iray vilany dia amin'iny izy miakatra tsara le entona tonga dia misokapana ny zavatra olona dia terateratra ka be mihitsy ianao zany zay mba tsorinao moramora ny lamba dia maka ray kopy dia asiana siramamy dia sotoina isaky miavon'evo. Efa tsy zoviana amin'ny malagasy intsony amin'izao ny fanaovana ny hevoka entina misoroka karazana aretina isan'izany ny Covid-19. Raha oharina tamin'ny première vague ny tombo ny mpanjifa izany raha ny fanazavana rehefa tsy mifidy sarangan'olona intsony. Be ny olona mividy hevoka ka na ireny mpanan-karena ireny tena misy tena maka amin'ny arina mihitsy malany ray alina ao anatin'ny ray alina izy mividy ravikazy le tena malany ray alina. Olona manan-karena le sary vahoaka be dia be tapakapaka aloha tena vidy reny le mpanan-karena ireny tena mamatatra maka le daholo. Raha toka ny fandrombany izany tamin'ny taondasa amin'izao saika fahitana izany avokoa eny an-tsena. Tsy nitombo ny vidiny hatreto 500 ariary ny toko iray amin'ny karazan-dravinkazo iray. Ty zao romba, ty apertany, ty ravikilinina fotsy, dia ty ariandro, reo ariandro, ty ravim-boafotsy. Manjatona iray telo 5 000. Izy aloha tsy vidy nitsotra le tamin'le taloha tamin'ny heritaona anasika be. Raha telo 5 000 dia 500 efatra 5 000. Tsy mifandrombaka fa zay mandeha dia mividy, zay mandeha dia mividy. Isan'ny lehilahy zao tamin'ny sabotsy na lehibe dia eo sisany. Fa le romba ny tena tsara. Ny kininimpotsy sy ny ravim-boasary no tena be mpanjifa raha ny fanazavana hatrany. Amin'ny ankapobeny ravinkazo karazany telo no anaovana hevoka. Lafy mavao hafa kosa indray dia tonona raha mahakasika ny fifidianana kominaly tany Nosbe. Nanao antso fanairana ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity amin'ny tokony ametrahana araky ny tokony ho izy ny séparation des pouvoirs eto amin'ny tany sy ny firenena. Miantarandrianaivo. Fitsabahana amin'ny raharaham-pitsarana isan'ny nandika ny firaisamonim-pirenena ny taratasy nalefan'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny ministeran'ny adany ireo taratasy izay nangataka ny fampiatona ny fampiarana ny didina avoaka ny filakevi-panjakana laharana fa 17 VL ny 30 Martsa 2024 mikasika ny raharaha fifidianana kominaly tany Nosbe. Tokony nanao an'izay ny fahefanam-panatanteraka satria saripady aloha zay aloha ny hoe ny principe ana séparation na pouvoir manana ny fahefana manokana ny pouvoir législatif manana ny fahefana ny exécutif ary manana fahefana ny judiciaire ny mpampiatra ny lalàna raha araky ny article 107 ny constitution moa dia saripady misy ny zany hoe indépendance ny justice zany ary ny filoham-pirenena no garant an'izany hoe indépendance na fahaleovantena ny fitsarana zany. Dia akoatr'izay ihany koa ny décision zany ny didy avoakan'ny filakevi-panjakana dia tsy afaka tsy azo ivalozana tsisy susceptible na recours mihitsy ny filakevi-panjakana ihany no afaka manana fahefana hamoaka amin'ny farany indrindra ny didy mahakasika ny fitsarana ny fifidianana ny contentieux électoral communal ihany.
Amin'ny mahatanitandalànan'i Madagasikara tokony apetraka mazava tsara araka izany ny fisarahan'ny fahefana tsirairay. Ny tokony fampidinika zany hoe inona tokony atao fa tsy nanao an'iny taratasy iny ary ankoatr'izay ilay taratasy izay navoaka ny ministera iny dia tsy misy valeur juridika mihitsy iny angambany raha iarahantsika malala tsy afaka tenen'ny fiarahamonimpirenena dia mi-interpeller fotsiny izay aloha hatreto fa anjaran'ny autorité na juridiction compétente no mandinika izay tokony atao mahakasika an'izay anjara no mahafantatra hoe ary malasa ny zareo koa izay andinika hoe mety ve ny didina avoakan'ny zareo izay sao dia mety tsaratsara kokoa ohatra hoe namerina ny fifidianana toy izay hoe nanafoana le izy no mafisy firaisamonim-pirenena fa nahita korontana ny tsy fametrahana ny séparation des pouvoirs io manoloana ny didy maro mbola ho avoaka ny filan-kevi-panjakana atsoatsy manao antsy fanairana manoloana io izy ireo ho ny fitsarana ihany no tompo-teny farany amin'ny rahataka izao raha tsy aivina ny 30 martsa lasa teo no nivoan'ny didim-pitsarana avy amin'ny filan-kevi-panjakana manafoana ny anaran'ny kandida lany tamin'ny fifidianana kominaly Nosy ary ny 9 aprily 2024 no nandefa taratasy fampiatoana izany tany amin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsanjaram-pahefana ny ministeran'ny fitsarana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray fianakaviana manodidina ny 700 isa sy kooperativa mpitaterana 70 ao anatin'ny zotra rezonaly amin'ny lalam-pirenena faharoa sy lalam-pirenena fahadimy no tapaka fivelomana tanteraka efa ho herinandro izay vokatry ny fepetra ara-pahasalamana mangataka ny anokafana ny lalana izy ireo. Henri Flory. Androany maraina nanatanteraka fitokonana ireo mpiasa rehetra misehatra mifamezivezeny eo anivony lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy tao Tomasina tao. Ankoatra ireo seha-pivelomana maro izay efa nahenoana fitaterana tao anatin'ny herinandro lasa izay. Vakitarana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fitaterana manao ny zotra rezonaly ao Tomasina ao. Efa ho herinandro mahery izay no tsy afaka ny asa intsony no ny fepetritra ny amiana ara-pahasalamana izy ireo. Mizaka ny tsy heran'ny aina ireo kooperativa mpitaterana izay mamelona olona mivantana ny manodidina ny 700 isa raha ho an'ny zotra makany Analanjorofo sy ny zotra makany Aloatra Mangoro miainga avy ao Tomasina izay ahitana kooperativa manodidina ny 70 eo. Tsy misy afa-tsy io asa fitateram-bahoaka io no an'ny fivelomana ireto tsarababiana ireto mpikambana ao anatin'ny kooperativa tsirairay ireto no sady asa tokana hamelomana ny ankohonany ka izao idiran'ny fatiantoka fanondroana izao indray. Nefa mahagaga amin'izao mbola hipoka ny mandeha koa zay nefa ny tsy mba misy fanontaniana mihitsy apetraka aminay hoe ahoana ny asa mpitaterana resahana fotsiny ohatra amin'izay hoe ny mpitatitra hony mba mparitika ny rety herina Madagasikara najano ny fitaterana tamin'ireny mbola mparitika eny le rety mbola misy ny maty ary zavatra mpahinanana dia ty tsy fantatra an'izay reny ngamba fa agnatin'ny hereny de serenseky io mofiry tobily mandeha isan'andro ka tsankamiona mandeha hereny de farafakeliny raha mitondra olo roa fotsiny reo fangatana ataonay fotsiny hoe avelo zay asa apetraho bara sanitaire zay ny vahaolana an'io satria tsy zay mpitatra iny tsy miteny tsika jiaby reto fa ina iza itevina iza io niparitika eny aretiny le maty misy ihany. Iombonan'ireto mpitatitra ireto feo amin'ireo seha-piarina hafa izay samy mitondra faisana amin'ny fampitsarana ny asa ny fahafahana miverina miasa indray fa atao anatin'ny fanajany ny fepetra izay napetraka vokatry ny fampideniana miaraka amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Tondra ny hoe mabe ny hoe aretina fa jereo ny bazary misy olona firy moa famezivezy amin'ny bazary tokony akatona koa le bazary zany tsy asina ninina dia azonao atao ve zany fa tsika zany tokony andinika tsara hoe fanjakana mangataka zay hoe velo ny olona hiasa apetrao ny amiana ara-pahasalamana toy zay ve alao ve ny olona ao anatin'ny taxibosy mba voafe manao kasibosy manajan'elanelana manao misy zelle toy zay ny olona andeha tongotra tsy maintsy famezivezy foana ny olona rehefa tsy asiana olona taxibosy mandeha tongotra ny olona. Vokatry ny fahatapahan'ireo lalana mampitoa ny zotra rezonaly ireo toy ny lalam-pirenena roa samihafa lalam-pirenena fahadimy sy faharoa misy hatrany ireo fitaterana olona nitsokisoko mivoaka ny faritra Atsinanana ary tody soamantsara any amin'ny toerana alehany fa midangana izay tsy izy ny sarandalana. Fa ilaigna ihany le taxibosy ho ampiasaigna satria fa mijaly le vahoaka ya ny vol efa tsisy mandoa vola tsy eritreretina izy andeha eritreretinao fa 7 alina 7 alina 6 alina ngia zao mandeha folo pointe amizao tsika amizao hoe
Fren'olona ray. Fren'olona ray. Nefa eritreretinao fa mbola ho an'ny Sonerana Sainte Marie dia le mbola folo-pantsy izy fa mbola amin'ny fito aly. Zay zavatra zay a mampitaraigna ny vahoaka amin'ny ary misy zavatra ohatran'izao eny amin'ny lalana. Misakanana le chauffeur hoe makanesa amin'ny tragno ry anao miaraka amin'ny papier-nao. Tsy fantatro zay lazainy agny. Tsy fantatro zay raha mahazo anazy agny. Fa zany ny zava-misy agnelanelantany ako. Da tsara aminareo. Aiza ny point tena misy an'io? Infatrina mahoaka mbalasa. Ataoriana izao hetsika fanerina izao, nisy ny fifanatona teo anivon'ny mpitatitra sy ny eo anivon'ny ATT any an-toerana ary ny faritra Atsinanana mba hifampidinina sy tsinjovana ahafahana mametraka ny marimaritra iraisana sy ahafahana mihoatra ny mety ho fahavoazana mioampampana vokatry ny amehana ara-pahasalamana. Lafa mavao hafa kosa indray voafidy ho filohan'ny conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption i Andriam Fidi Jean-Louis Zétalé général ni Bianco teo aloha izany malagasy voalohany voafidy tamin'izany toerana izany Gaëtan Andriatsila. Nanomboka ny fahatelopolo ny volana Martsa ka ny farana ny fahasivy ny volana Aprily lasa teo ny fivorina ara-potoana fa 4 ny CCUAC na ny Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Voafidy ho filoana ritra izany Andriam Fidi Jean-Louis Tale général ni Bianco teo aloha ary Sainabou Ndiaye avy ao Sénégal no filoha lefitra. Samba ny voanisy malagasy voafidy ho filohan'ny CCUAC teo anivy ny fivondronam-be afrikanina. Ny CCUAC izay ahitana mpikambana misy saraka 12 ka solotena roa isaky ny faritra 5 aty Afrika, Afrika afovoany, Afrika andrefana, Afrika atsinanana, Afrika avaratra sy Afrika atsimo, miampy mpikambana iray hafa. Ao anatin'ny Afrika atsinanana i Madagasikara izay ahitana firenena misy 12. Ny fanaraha-maso ny fifanarahana nataon'ny vondrona afrikanina amin'ny fisorohana sy ny ady amin'ny kolokolo no andraikitry ny CCUAC. Io fifanarahana io izay ahitana firenena 7 nanao soni amin'ireo firenena misy 15 aty Afrika. Ankoatra ny fanaraha-maso, manangona ireo atota taratasy sy vaovao mahakasika ny kolikoly, manolo-kevitra ireo gouvernemanta amin'ny fomba iadina amin'ny kolikoly aty Afrika. Tsy ahifina, ny fahavalon'ny volana febroary 2024 no voafidy ho mpikambana tsotra tao amin'ny CCUAC ny tale général Bianco teo aloha, no izao voafidy ho filoha izao. Tontolon'ny finoana kosa indray dia hanomboka rampitso ny volana Ramadany ho an'ireo mpino silamo saingy miankina amin'ny fisehon'ny volana izany ho an'ny eto Madagasikara. Maro ireo moske no safidy ny katona manoloana ny firongatry ny Covid-19 Gaëtan Andriatsila. Androany alatsinainy 12 ny volana Aprily 2024 no andro 7 amin'ny volana Sabanna taona 2024 araka ny tetiandro Gregoriana. Araka izany, iroso amin'ny volana Ramadany ireo mpino silamo miankina amin'ny fisehon'ny volana. Raha mahita lune zany, androany alatsinainy alina dia manomboka rapitso talata zany ny fifezana ho an'ny volana masina Ramadany amin'ity 2021 ity. Fa raha ohatra moa zany ka tsy mahita lune androany alatsinainy dia tsy maintsy mifehy zany silamo amin'ny larobia. Satria misy fampianarana tamin'any milaza manao hoe anareo mifeza rehefa mahita ny volana ary manapa-fifezana rehefa mahita ny volana. Zany hoe miankina amin'ny fahitana ny volana zany ny fanombohany toy ny silamo fifehezana. Ka raha ohatra mahita volana zany androany alatsinainy dia manomboka zany silamo fe rapitso talata. Fa raha tsy mahita lune zany androany alatsinainy dia manomboka fifehezana ny larobia 14 avril zany. Ho an'ny CRA na ny Centre Solakram manokana, ikatona ny fiangonana ho an'ireo mpino silamo mandritra ny volana Ramadany. Ho an'ny mpino silamo izay mivavaka eto amin'ny CRA dia iaraha-mahalala moa ny zava-misy tsy misokatra zany ny moské aloha amin'izao fiatomboana izao. Io moa arakaraka ny zavatra amin'ny trano eo hoe mety lasa malefaka ve ity zavatra ity dia mety hisokatra ihany any amin'ny faraparan'ny Ramadany ihany sa ahoana, fa mba hitsonjovana an'ireo mpino satria mifehy izy ireo tsy misakafo mandritra ny tontolo andro. Na izany aza, isy ny fitantanana ireo mpino amin'ny alalan'ny haino aman-jery, indrindra ireo mpino vaovao eo anivon'ny finoana. Ny olon-rehetra moa indrindra le hoe mpino mbola vaovao tsy dia mahafehy loatra hoe inona ny zavatra tokony atao manoloana an'izay dia eo zany io radio anankiray io manampy ny olona mitarika mihitsy ao daholo zany ny fandaharana rehetrarehetra ny ireo ray aman-dreny ara-panahy zany dia
mitarika tsy mijanona isan'ora isaka minitra mpino solamo moa efa mahalala an'izay hoe amin'ny firy ny inona dia amin'ny firy ny inona. Ny alakamisy 13 Mey no anomboka ny volana Shawal raha toka ka mifarana ny 20 Mey ny volana Ramadany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka androany fanaovana vaksiny ireo Frantsay 5 taona no mihoatra entina misoroka ny Covid-19. Ny 9 Aprily izao kosa no manomboka ho an'ireo mihoatra ny 10 taona fanadina. Nanomboka ny 15 Marsa natokany Frantsa n'ireo olona 5 taona no mihoatra ny vaksiny AstraZeneca taorian'ny tranga tsy fahatomombana tamin'ireo latsaky ny 15 taona. Ny vaksiny Johnson & Johnson kosa no nanomboka ny 12 Marsa no nampiasaina azy tany Frantsa. Miisa 4 ireo dose ho avy ary anohizana ny fanaovam-baksiny. Nanamafy ihany koa nisy ny fahasalamana Frantsay fa ny vaksiny Pfizer sy ny Moderna kosa dia natokana ho an'ireo olona mihoatra ny 80 taona manomboka ny 19 Aprily izao. Manoloana ny fahafenoan'ny toeram-pitsaboana ny Frantsa, nilaza ny ministry ny fahasalamana fa ny fanaovana ny vaksiny irery ihany no vahaolana hitan'izy ireo. Antony nanafainganana ny fanaovam-baksiny. Injection miisa 10 hetsy ny zoma teo raha toa ka 4 hetsy ny alakamisy ary 3 hetsy ny sabotsy. Hatreto miisa 7,9 alina ireo maty ny Covid-19 tany Frantsa raha natotanisa ny farany herinandro teo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrano nanaraka izany soafa tsara ato tompoko. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.